Mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ry ava-malalo amin'ny tompo mahazo ty andro efa natokantsika iarahana midera mankalaza mame voninahitra an'Andriamanitra ity. Misaotra an'Andriamanitra tsika. Eny mbola mahazo ny andro pahasoavana, zay ny filazan'ny baiboly azy. Andro mpamindrapo. Indro an'io ny andro famonjena koa. Saotra an'Andriamanitra tsika. Zay mbola fotoana iainan'ny zanak'olombelona rehetra eto ambony tany amin'ny ankapobeny. Raha fa mihaino ny vaovao indray tsika manko amin'ny fahitalavitra na amin'ny radio na amin'ny alalan'ny serasera maro samihafa, de ny vaovao de haitsika ny fahasairana na be eto ambony tany, ny ady atsy sy aroa, zany ny vaovao rera eto ambony tany. Fa raha amin'ny an'Andriamanitra indray de hoy zay mbola andro pahasoavana. Indro an'io ny andro famonjena, indro an'io ny andro fahasoavana, indro an'io ny andro famindrapo. De misaotra azy be dia be atsika. De raha fa mijery ny almanaka atsika, de ny lesontsika androany de ny faharetana. Faharetana. Ho hitantsika zany ao amin'ny filazan-tsaramasona nosoratan'ny Lioka. Lioka toko faha 1:20 de ho vakitsika manomboka amin'ny 5:5. Lioka toko faha 1:20 manomboka amin'ny 5:5 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy ny laza ny tempolo fa voaravaka vato tsara sy fanatitra izy. Fa hoy Jesosy, ny am'ireo zavatra hitanareo ireo, de ho avy ny andro ka tsy avela hisy vaty fanongoa eto ka tsy horavana. De mandingana atsika eo amin'ny 10:10. Ary hoy izy taminy, hoy Jesosy taminy zany, izy firenena hitsangana hamely firenena, ary izy fanjakana hitsangana hamely fanjakana. Ary isy horohoro-tany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Ary raha tsy mbola tonga izany rehetra izany de hisambotra anareo izy ka hanenjika ary hanolotra anareo ao amin'ny sinagoga sy ao an-tranomaizina ka hoentina eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako. De ho tonga ho vavolombelona aminareo zany. De mandingana indray tsika ary amin'ny 17 sy ny 19 farany voalaza amin'ny almanaka. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, nefa tsy hisy overina de singam-bolo iray eo amin'ny lohanareo aza. Amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Amen. Zay ny lesontsika androany ry ava-malala, faharetana. Zavatra lehibe maitsiny ilaina eo amin'ny fanompona sy ny fanarahana an' Jesosy io. De vao manomboka de mila mazava amitsika tsara, tena mila mazava amitsika tsara le izy. De am'izay manko fantatra ny lalakale araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe hitako ny lala tsara ka izorako, azoko ny famonjena ka ho tanako. I Paoly apôstôly raha fa resy lahatra nandrain'i Jesosy izy de zay ny teneniny. Ary atsika koa no famindrapo sy fiatran'Andriamanitra mipetraka amin'ny faharetana de afaka hiteny tahaka an'izay Paoly zay. Fa zay no lazaiko teo hoe mila miorona tsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Ty faharetany ty amin'ny fanarahana an' Jesosy de io azo tokana amin'ny fandraisana an' Jesosy amin'ny fiainatsika. Fa raha hoe ny heritsika, za re de tian'i Jesosy, mahafinaritra Jesosy, de izay nitondratsika aza, de za hiaritra. Vatana zay nofo zay. De ty aharitra am'izay aretana eo i. Fa araky ny tenin'Andriamanitra, tsy maintsy tahaka ny voana fafy any amin'ny tany tsara. Satria io tenin'Andriamanitra io zany tenin'Andriamanitra io, famonjena amen'Andriamanitra io de afafin'izy Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy.
de tsy maintsy mahazo tany tsara araka iny voalazany Jesosy amin'ny fanoarana iny hoariny atsika zanak'olombelona ny fotsika zanak'olombelona misy karazana tany maromaro ao dia tsy maintsy ny tenin'Andriamanitra mifamonjaina io tafiditra amin'ny tany tsara zany hoe le fotsika fiainatsika mandray an' Jesosy izay ihany raha fa maharitra mipetraka ao izy mahatonga ny faharetana de mamoa voa mendrika ny filazantsara sy ny fibebahana de afaka maharitra zay ihany zay zany de mangataka am' Jesosy atsika raha fa nibebaka rehefa mianatra am' Jesosy mba hanomezan'Andriamanitra ny fotsika ho tany tsara satria io hezika ataotsika io de aveo manokatra am' fotsika atsika de miasa ny tenin'Andriamanitra miasa ny toe-javatra sy ny zavatra miseho sy mitangatra indray mety manefy atsika de amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra raha teo koa de izay fanefena zay fikarakaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toe-javatra sy ny zavatra iainana sy ny tenin'Andriamanitra iainatsika io manefy atsika de mampaharitra atsika izany hoe mifampitana zany reo tompoko mifampitana raha tia haritra zany tsika de miaraka am' Jesosy mandray am' Jesosy amin'ny fiainatsika de manao mianatra ny teniny fianarana ny teniny isan'andro ndraindray mety mandalo vanim-potoana sarotra fa ny tenin'Andriamanitra de milaza mety hianjera ny mpanompon'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra mety mianjera izy mety ho lavo izy fa miarina foana fa ny tsy mety de raha fa lavo na mianjera de ao potraka de tsy tafarina fa ny tena zany mety mianjera amin'ny famakivakiana amin'ny fandehanana am'ty fiainany ty io amin'ny fiainana amin'ny akapobeny mahitsiny io de eo ny ahafahana mijoro aveo raha fa mianjera misy mety maro fianjerana io tompoko azotsika eritreretina aby fa mety misy fianjerana na mety ho trotraka andalana fa satria mitoetra am' Jesosy sy ny teniny atsika de io tenin'Andriamanitra io Jesosy ao anatin'ny fotsika io mifanahy masina io no mampiakatra atsika tsarovy Eli Tisbita tena drodroka Eli reraka izy nanompo an' Jehovah izy de ndray andro izy raha fa nialokaloka tambany hazo de niteny hoe alao Jehova fa tsy tsara noho ny razako tena zany hoe kivy izy raha am'izao vanim-potoana iainatsika zao de ohatra nangaty alay vo dikany alaina moa amitsika zao de velao foaty fa ampy zay aona ny tenenin'Andriamanitra azy zay le tenin'Andriamanitra mitsangana ianao fa mbola be ny zavatra ao atao ary lavitra ny lalana alehanao de Eli mpaminany de nitsangana raha fa mareny tenin'Andriamanitra izay ry ava-malala ka amin'ny famakivakiana amin'ny fiainana amin'ny fanompona sy ny fanarahana an' Jesosy de mety mandeha tsotra mety ndraindray mandeha tsotra tsy de misy olana fa koa voalaza ny tenin'Andriamanitra ho tojo fahasairanana ho tojo fitsapana sy namany de mety ho trotraka mety ho kivy ndraindray ary mety ho midaraboka fa tahaka ny Eli tao amin'izy kivy tao de ny tenin'Andriamanitra raha fa reny ny tenin'Andriamanitra ny teny Jehovah-Andriamanitra taminazy de niraisy ny teny de nitsangana izy de nandeha de tahaka zany koa atsika va raha hilaza manko raha fa manaraka an' Jesosy de miravina satria manana ny herin'i Jesosy de marara fa marary de vo mivavaka de sitrana raha fa misy ny problema de mivavaka de afaka daholy tsy izay ny lazain'i Jesosy izy any mahay lalana misy ny fotoana anafany atsika mivatana de misy ndraindray mandalo vanim-potoana sarotra de raha fa mandalo vanim-potoana sarotra io mila faharetana de ny azahoana ny faharetana nefa
de eo amin'ny tena mitoetra eo amin'ny tenin'Andriamanitra ihany satria io tenin'Andriamanitra io no ampitsangana atsika satria zao voalaza ny tenin'Andriamanitra ny miambina ary mitandrina ny teniny Andriamanitra Jehovahandriamanitra Jesosy ka raha fa mipetraka ao amin'ny olona anankiray ny teniny de io ny tanteran'Andriamanitra izany hoe ny tenin'Andriamanitra mipetraka atao anatintsika ry ava-malala iny mamonjy atsika iny no ananantsika faharetana ka raha araky ny teniny voalaza ty hoe amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo raha atsika zany tea maniry mba ahazo ny fiainana mandrakizay zany hoe andova ny lanitra de tsy maintsy manana faharetana de mazava tsara io faharetana amin'ny fanarahana an' Jesosy ary efa nilaza Jesosy ny fahasoazana sy ny famindram-po de isy io fa miaraka am'izay koa de hisy ny fitsapana ny zavatra manahirana de io ny tsirairay avy ny mahita an'io amin'ny fiainana zay miaraka zay fa nilazay ny tenin'Andriamanitra ka raha misy ny mpitoro milaza amitsika raha manaraka am' Jesosy de miravina daholo ny zatra rehetra tsy filazantsara lazain'i Jesosy zay tsy ao amin'ny baiboly fa ny lazain'ny baiboly azo ny famindram-po sy ny fiatran'Andriamanitra atsika ny famonjeny ary izy ny mamonjy atsika fa avy eo isy ny fitsapana misy mety hisy fahakalana ara manaraka an' Jesosy tsara zao tsika de misy fahakalana tsy fantatra zany lasa misy zatra manohitra be ao anatiny eo amin'ny fanarahana an' Jesosy ary eo manko le olombelona ny vatatsika ty le olona le maha olombelona atsika amin'ny teny vazaha la chair na ndraindray mipetraka ao le vieil homme le olona taloha iny mbola mitapifipify eo foana iny ka raha tsy ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny fanahy masina zay miaraka amitsika isan'andro de eo le mahatonga le ady-panahy iny tsy mila de ampitovizina loatra na ranona ry de zao fa ny samy manana ny ady de Jesosy ny tompony ady efa nyteny hoe fa nandresy aho ka iny fandresena nomeny Jesosy teny ambony hazo fijaliana iny de anjarany tsirairay avy am'izay mandray an'iny ka izy Jesosy ny tena ny mahay mandanja an'iny de tsy zay mahatonga ahy miteny hoe tsy ahay ampitoviana io ranona atao ohatrany moramora rery henjana re zao manjo azy zao izy amin'ny sahirana any am'izay fa ny tena ny ijorona ny ananana faharetana fa raha fa mianatra mijoro sy maharitra atsika de atsika aveo fitaovana ampiasain'Andriamanitra hifankahery amin'ny hafa zay fa ndraindray manko tena de ranonry de tena raha reny manjo azy ranonry ndray de tena mora re zay ny atsika tompoko no ataovy izay anarana iorenana tsara angatahana ny fahasoavana satria arakaraky ny ifandraisana tsara am' Jesosy no azahoana ny fahasoavana avy any aminazy ka raha fa mandray fahasoavana avy any aminazy isy foana ny olana isy ny problema isy ny fanoherana fa ny tena manko mamevana an' Jesosy de izy foana zany ny vaholana izay ny mahatonga ny hoe raha mijerijery olona atsika na mijerijery rahalary na ranabavy izy ohatran'izao de ho sahirana satria asan'i Jesosy aminazy rahalahy na ranabavy iny sy izy Jesosy io tsy ho haitsika mahitsy ny mamaky azy fa de mijery ivelany atsika fa ny tsara indrindra de ny tenatsika no mianatra mandeha miaraka am' Jesosy de ho hitatsika eo mafy mora de izy eo foana ary eo manko ny anarana amin'ny faharetana tompoko eo ny anarana amin'ny faharetana voalazan'ny tenin'Andriamanitra ohatra zao raha fa mandray any amin'ny Kolosianina toko voalohany any zao tsika Kolosianina any amin'ny Kolosianina toko voalohany ohatra raha isika amin'ny Kolosianina toko voalohany jereo mibokytsika Kolosianina toko voalohany andininy fahatelo amby roapolo mampirisika atsika tsara mahitsiny atombokotsika amin'ny andininy
fafito ambin'ny folo manao hoe ary izy zany hoe izy Jesosy io ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra zay raha tia haritra zany antsika amin'ny fanompona sy mifanarahana an' Jesosy de tia voalaza ato amin'ny Kolosianina toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo io de mampianatra antsika raha tia haritra izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminazy Jesosy no aretany zavatra rehetra ka raha tia haritra zany atsika amin'ny fanarahana am' Jehovah-Andriamanitra fanarahana an' Jesosy tia azo ny lanitra de ao am' Jesosy rery any ary izy lohan'ny tena de ny fiangonana izy ny voalohany de ny laha matoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy 7 fa sitraky ny ray ho ao aminy no itoeran'ny fahafenoana rehetra sady izy no ampihavanany zavatra rehetra aminy ka de ny rany teo amin'ny azo fijaliana nanaovan'ny fampihavanana eny izy hoy izaho Paul nanoratra an'io ho an'ny Kolosianina eny izy hoy izaho no fampihavanana izany na ny ety ambony tany na ny any an-danitra ary ianareo zay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo no ny fanaovan-dratsy no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tenany nofiny tamin'ny fahafatesana mba hatolo no masina sady tsy anatsiny amampondro eo anatreny raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara zay efa renareo sady notoriana eny ambany lanitra rehetreny ary izany nanaovanay Paoly ho mpanompo 7 io raha maharitra amin'ny finoana zay zany ry ava-malala ary satria Jesosy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aretana zay zany ao am' Jesosy atsika de mipetraka am' Jesosy de misy vokatra ray lesitsika androany maharitra manana faharetana de io ka raha fa maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafiorina sady tafatoetra zay mivokatry ny fitoerana am' Jesosy manana faharetana tamin'ny farany amin'ny andro rehetra ampindramin'Andriamanitra ety ambony tany de maharitra amin'ny finoana mafiorina tenin'Andriamanitra daholo de raisina zany sady tafatoetra tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara zay ry ava-malala ity faharetana ty nohon' Jesosy sy ny teniny izay ianarana amena vahana toerana isan'andro de io satria izy no aretany zavatra rehetra talohany zavatra rehetra voalazany Paoly eo amin'ny Kolosianina io de maharitra amin'ny finoana atsika de mafiorina zay vokany zay de raha tia haritra zany tsika de mazava amitsika an'izany ry ava-malala haharitra amin'ny fanompona sy mifanarahana an' Jesosy io fa tsy de hoe haharitra ohatra hoe mahazo harena mandeha tsara ny zafera hoe fitenitsika zay de zay no antony vavahana tsia ny ahazahoana amin'ny fiainana mandrakizay ananana faharetana de nasehon'Andriamanitra mazava amin'ny alalan'ny teniny fa tsy maintsy ao am' Jesosy atsika tsy maintsy ao am' Jesosy sy ny teniny ianarana ka na misy ny olana na tsy misy ny olana de ao aminazy foana ary le olana ary tsy maintsy isy ndraindray tsika no fahotako na ny fahotatsika mety mahatonga ny olana ary ndraindray tsy no fahotatsika fa zavatra fa miseho sy mitrango io satria ny zanak'olombelona de mpanota de misy ho fahalemena maro samihafa io mila mahay manavaka an'izay atsika satria nanota ny tany am-boalohany zay ny ten'Andriamanitra i Adama sy Eva de tafiditra eto ambony tany ny fahotana de noho io fahotana io mahatonga ny zavatra tsy mety maro io ndraindray tsika mety de are za zany tena mpanota be anao na tsy nanota amin'ny zavatra ray anankiray na tsy nanota ianao na tsy nanota mpanota eo anatren'Andriamanitra foana ary le fahotana miditra eto ambony tany manakorotana ny zavatra rehetra de mahatonga ny tsy fihetezan-javatra indraindray de mila mazava amitsika io de am'izay tsika manko tonga amin'ny teny vazay tsy
tsy bloke de za zany ny mpanota tsy atompoko anao na manota be na tsy manota be mpanota mendrika no very aby atsika fa tonga jesosy namonjy atsika eo am'izay zany ny filazantsara miditra de eo nilainana faharetana satria raha tsy mbola mandray an' jesosy ary mianatra aminazy sara de misy zatra mifandrirorirotra foanao de eo ny ilana ny faharetana ary io ny faharetana io a de ho an'ny olona rehetra ny kristianina rehetra zay manaraka an' jesosy fa tsy hoe ho an'dra pastora rery any ny faharetana na ho an'ny olotsotra fa ho an'ny olona rehetra zay manaraka ny tompo de mila maharitra hatramin'ny farany zany ka izany ndray lesika ka de samy mahereza aby tompoko amen